La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. La vache qui rit. Manoatra hoanao ny vaovao. La vache qui rit. Au final, tu as un tout loin de nous. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manoatra hoanao ny vaovao. Ny fampiroboroboana ny orinasa madinika sy salatsasany tokony atao laharam-pahamehana ahafahana mamany olan'ny fampanananasa eto Madagasikara hoy ny mpanabe tanora. Tokony ampianarina anokatra orinasa ny tanora malagasy fa tsy asa amin'ireo orinasa efa misy fotsiny ihany. Manoloana ny tsy fanajana lalàna velona misy ankehitriny, nanambara ny mpahay tantara no mpandalina ny fomba malagasy fa ny famerenana ny kolontsaina malagasy ny tokony atao laharam-pahamehana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Kabola nitrangana asa fampiorona tany an-toerana alina nandritry ny lanonana mariazy iray izay nahafatesana olona maherin'ny 380 ary amanjatony ireo naratra. Laza ho tompon'antoka amin'izany ny organisation État islamique. Nahatetin'ireo vetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia ny fampiroboroboana ny orinasa madinika sy salatsala no tokony atao laharam-pahamehana ahafahana mamany olana amin'ny fampanananasa eto Madagasikara hoy ireo mpanabe tanora. Tokony ampianarina anokatra orinasa ny tanora malagasy fa tsy asa amin'ireo orinasa efa misy fotsiny ihany ionina saina. Isan'ny olana sedray ny firenena malagasy efa ntaonany maro ary tsy mbola nahitam-baolana ny fampanananasa ny tanora. Ankoatra ny tsy fananany mpitondra ny fandimby vaolana matipaika namana izany, olana iray ihany koa ny fahazaran'ny tanora hiasa amin'ireo orinasa efa misy fa tsy mamorona asa ho an'ny tenany manokana. Nitady ny fomba rehetra mihitsy idina tanteraka amin'ny tsy fisin'ny tsenan'ny asa eto Madagasikara, iady tanteraka mihitsy amin'ny tsy fanananasa eto Madagasikara. Ny fanovana voalohany indrindra ny toe-tsain'ny ireo tanora na lazatsika amin'ny teny frantsay le hoe changement de comportement na changement de la mentalité des jeunes. Mba manomboka androany ianareo zany dia mba tsy antehatra amin'ny orinasa mijo idivelana eto fa mba hanana tanteraka, mba hanangana tanteraka n'ireo PME PMI orinasa madinika sy salatsalany izay sady ianao ny tompony no mitantana azy no sady miteraka asa ihany koa ho amin'ny manodidina anao. Vaolana iray nataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ampiroboroboana ny orinasa madinika sy salatsalana sy amporisihana ny tanora hiditra amin'ny sehatry ny fandrarahana ny tetikasa fiarina. Ity tetikasa ity izay ratsa ivina, vola manodidina ny 2 ariary hatramin'ny 200 tapitrisa ariary ny fampindramam-bola azo avy amin'izany tetikasa izany. Efa saika potika sy simba avokoa ireo fotodrafitrasa sy ireo bora-panjakana ao mananjary amin'izao fotoana izao. Antsoavina ataon'ny solombavim-bahoaka sy ireo vahoaka any an-toerana mba hijerena izany akaiky dia akaiky. Henri Flore. Lesika iray misakana ny fahafahan'ireo tompon'andraikitra any an-toerana manatanteraka ny asa nampianadikitana azy. Ny toe-java-misy ao amin'ny distrika ny Mananjara amin'izao fotoana izao. Saka ahitana fahasimbana avokoa ireo fotodrafitrasa ao an-toerana. Potika tanteraka ankilany, ny lapan'ny fitsarana. Ankoatra izay, fotodrafitrasa hafa ihany koa nefa simba amin'izao fotoana izao. Ny lapan'ny fitsarana ao Mananjara satria ny lapan'ny fitsarana ao Mananjara dia efa trobaka tanteraka ny tafo. Dia rehefa mody ny mpitsara amin'ny ariva dia saromana imperméable ny fitaovana rehetra ao agnatiny. Maro dia maro ny taratasy potika nefa ny fitsarana dia ankina ny fiainam-bahoaka amin'ny lafiny soram-piankonana sy amin'ny antota taratasy maro isan-karazany izay ilaina amin'ny fiainana maha-olom-pirenena. Ka miaramila ao Mananjara zany dia tena mampalahelo na jiro aza tsy misy na tragno onegnany reo miaramila tsy misy efa agnarana sisany mbola mahakamy miaramila anazy. Sahala amin'izany koa ny kazerna ny gendarmerie izay efa rasy dia rasy tanteraka amin'izao. Koa dia mamerina manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra ao amin'ireo fotodrafitrasa marobe izay tsy ho voatanisy eto aby angamba ao anatin'izay distrika ny Mananjara izay. Manao antsova araka izany ireo mponina ao amin'ny distrika ny Mananjara mba hijerevana akaiky ny olana iainan'izy ireo amin'ny tsy fampian'ny fotodrafitrasa indrindra fa ny fanariana izany mba ahafahana manome endrika ny tanàna sy ahafahana mampandroso iny faritra iny.
Fampisedra olana ny mpiasa ao amin'ny orinasa complot Maki eo amin'ny fomba fitantanana ny orinasa ankehitriny araka ny fitarainan'izy ireo voakasika izay olana izay ihany koa ny mponina manodidina raha ny fanazavana azo mampiona rakodarso. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy amin'ny ankapobeny ny fomba fitantanana misy ao amin'ny orinasa complot Maki ankehitriny raha ny fitarainan'ireo herivelona rehetra ny antoerana. Orinasa mpanjakana malagasy tantanin'ny vahiny mamokatra siramamy izay mitana anjara toerana lehibe ao amin'ny tontolon'ny toe-karena any amin'ny distrikany Mitsinjo sy ao amin'ny faritra Boeny. Na dia misy aza ny problemana mpiasa mamintervenir zay dia tsy enona ny teninay ary matetika zany le zava-misy efa vitandry zareo mialoha le zavatra zay vao maheno an'le izy. Eo amin'ny resaka enquête zao ny tipo-tsindriana tsara. Ny enquête dia tokony hojerendreo tsara fa le olona manjary voasazy amin'ny tsisy antony, voaroaka amin'ny tsisy antony, fa le enquête safosafona fotsiny zany tonga dia efa omena le sanction le mpiasa. Maro le sono mainty ao amin'ny tokoty raty tsy dia sono loatra ny ratsy fa maro mba nitokotina azy amin'ity orinasa ty. Mbany be OST zahay mandritra ny 10 taona 9 taona misy efatra lahy zahay OST aby ny namako sasandreo fa mandeha misy 20 taona sasany 12 taona zay efa day efatra lahy zay ao amin'ny DPM zay ankoatran'izay tsisy OST laha tsy zay efatra lahy foana ampala elo zavatra mahazany nefa asa taonay asana OPC OPD za asa taonay ireo. Ankoatra izay, tsy milamina ny fomba fandraisana ireo mpiasa miasa mandritra ny fotoana voafetrana contractuel, vitsy ny voaray ary kolokolo no betsaka raha ny fanazavana trany. Voalohany izao androzy ao anatin'ny plantation. Zahay na mois de mars, na mois d'avril, na mois de mai zay mandeha androzy dia tsy maintsy miboaka 31 juillet. Zany hoe tsy voafaritra zany tena volana isanay na 4 mois na 2 mois na 3 mois. Zany hoe tsy mahafa-po zany hoe anatin'le fotoanan'le zavatra handeha tsara zahay fa anisan'ny miboaka. Manana tanora maro be tsika zany. Dio tanora reo sanatria resaka manjary anao zavatra hafa. Oro nefa ny zavatra omeziny société complet, ny effectif tsy maximum fa minimum mihitsy nomeny. Maro be le olona mitaraina fomba manaonana nefa ny afana mampiasa olona ny effectif tsy ampy. Ao anatin'ny fanitarana ny tany ambolena fary ny orinasa tao anatin'ny taona vitsivitsy, fanitarana izay miantraika amin'ny vahoaka ivelan'ny orinasa ary tsy eken'izy ireo. Dia tsy ekenay tompoko tsakony vata halay handeha le taratasy. Mara magnaraka. Amelomanay tena tsy akanava apitifira ato. Apitifira mazany ato. Songiry ny halay. Atao ai ary ny reterete maro ty. Ino amelomany tena. Atao ai ary ny tsy miasa. Tamin'ny volana avrily fanangalandreo ao misy mahay reto parcelle 1972. Malohany ireo olana voalaza ireo, nisy ny fifanantonana teo amin'ny solombavambahoaka voafidy tany amin'ny distrikany Mitsinjo, Randriamisa Nicolas David sy ny tompon'andraikitra voalohany ny orinasa complot Maki, nitaterana ny fitarainan'ny vahoaka. Nanambara ity tompon'andraikitry ny orinasa nandritra ny fifampiresana natao, fa ao anatin'ny fotoan-tsarotra tokoa ny orinasa tao anatin'ny 3 taona nifanesy, ny enatrany ny vokatra vokarin'ny orinasa, antony nanovana mpitantana voalohany sy ny fanitarana ny toeram-pambolena fary. Nampanantena ny hijery akaiky ny zava-misy ny tenany ary miantso fiara-mientana avy amin'ny mpiasa rehetra ahafana mampandroso indray ny orinasa ho tombotsoany rehetra. Famitaky rano fisotro madio ampy ho amin'ny filan'ny isa-tokantrano ny mponina ao amin'ny komuna Matsakabanja, fokontany maro any toerana ny mbola tsy mahazo izany mampiona rakoto arsantra. Ety amin'ny fokontany Morafeno komuna Matsakabanja distrikany Mitsinjo, tahaka izao no iainan'ireo mponina rehefa matsaka rano, tsy manaraka ny fenitra ny fototra-fitrasa, manginy fotsiny ny tsy fahadiovan'ny rano sotroana. Samy miondrika maka rano eto avokoa na ankizy na olon-dehibe na antitra. Tena manahirana be zaza karaha olona atsika agnatin'ny rano fo. Zany tena zavatra manahirana ny zay eto Morafeno eto. Satria mahatonga ty zany vokatra ino zany voalohany avekeo ko fanotoagna danger fa izy fa izy zavatra fahitana rety ary avekeo plisiny zany koa avy aminay avy agny maro tanàna amin'ny ty kanaly ty agny za zay hitanay ty caporal d'irrigation miasa amin'igny kanaly telo fandroka maty nalako tamity herinandro ty izy eto mbola varigny ho ato izy sotroinay ty
zay aty tena fino fijaliagna ary tena fino falotoagna koa ary sotroiny aty. Olana saka hitambaran'ny fokotany rehetra ao anatin'ny komina Majakabanja distrikany Mitsinjo ny olany rano fisotro madio tahaka izao. Ahitana pompy ihany ny fokotany hafa, saingy ambany ny tosika tsy afaka ivalam-parany ponina amin'ny filany andavanandro raha ny fanazavana trany. Zany hoe zany ty olana ty pompy ety amin'ny komina Majakabanja zany distrikany Mitsinjo zany hoe zany le pompy zany tsy ampy. De boko izy vitanizy tsy ampy boko tsy ampy pression koa. Zany hoe zany tokony wampina zany le pompy de ampitombona zany le pression avy eo amin'ny orinasa complet zany. Adiny 9 rahabe indrindra no mampandeha ny rano amin'ny tontolo andro amin'ny akamaroan'ny fokotany. Ny orinasa complet any atoerana raha tsy aivina no tompona andraikitra voalohany amin'ny famatsiana rano ny ponina any amin'ny ity komina ity. Mitaky ny fandraisana andraikitra matotra manoloana izany ireo vahoaka. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika sy ny manodidina ny kolontsaina malagasy. Feo ihany koa ny andro fahaefatra amin'ny ligina Analamanga eo amin'ny fifaninanana omnisport. Rehefa avy eo ary. Rehefa mampihetsi-po kifenay ny fotoana mamy kifenay rehefa mandona kifenay rehefa misosa be kifenay rehefa mafy kifenay ny mizary kifenay rehefa malagasy kifenay rehefa maharitra kifenay wikif efa misy eto Madagasikara ny finday intelligent 4G amin'ny vidiny 79 000 ariary monja. Tonga avaingana eny amin'ny Telma Shop akaiky anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Gouty manolotra anao. Gaufrette anankiray. Avy eo misy crème. Dia gaufrette iray indray. Mbola pina crème. Dia gaufrette iray farany carêpe kely. Tsy misy mihoatra ny frigo any Gouty. Naiza naiza. Amin'ny fotoana rehetra. Mbola betsaka crème sy gaufrette coco ifonosana lehibe frigo ilay gaufrette tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Alors, quoi de neuf mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à paix. Oh. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. La vache qui rit. Sady matsiro. No mampazoto maleri. Misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy. Fa na ny lehibe ihany koa. La vache qui rit. Ho finaritra ny tontolo andronao. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Fa manoloana ny tsy fanajana ny lalàna velona misy ankehitriny. Nanambara ny mpahatantara no sady mpandalina ny fomba malagasy fa ny famerenana ny kolontsaina malagasy ny tokony atao laharam-pahamehana. Rahasoana Andry. Zara lasa fiainana ankehitriny ny tsy fanajana lalàna velona amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy, indrindra eo amin'ny fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana. Ekena fa efa mihamaro aza ny fiara, eo ihany koa ny aratsy ny lalana, fa ilay kolontsaina mandala ny ampirindra ny fiarahamonina no tsy anana ny ankamaroan'ny mponina ankehitriny. Fa ira nefa na dia tsy voasoratra ho lalàna aza ny lalàna teo anivon'ny fiarahamonina fa tamin'ny alalan'ny lovatsofina, dia niezaka ny tandrina izany ny malagasy ho fampirindrana ny fiarahamonina ho ny mpaitantara sy mpandala ny fomba malagasy nanaovana fanadihadiana. Saina malagasy, tafiditra anatin'ny koa malagasy zany dia ny sotoavina. Sotoavina zany dia fifanajana amin'ny ray aman-dreny sy zanaka.
dia tamin'izany andro taloha tsisy zany lalàna mifehy an'izany hoe kolotsaina na sotoavina zany fa samy mifanajany zany daholo na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Ka amin'izao fotoana izao zany dia anisany hoe ny kolotsaina dia misy tokony tazomina zay kolotsaina malagasy zay. Ame koa ohatra fotsiny zany resaka hoe fifamoivoizana. Amin'izao fotoana izao zany resaka hoe fifamoivoizana zany tsisy fanajana tsony zany zao amin'izao fotoana fa samy manao izay tiany atao, samy mijanona izay tiany hijanonana. Na dia tokony tsy azo hijanona aloha dia mipetraka eo foana daholo ny olona rehetra. Zany hoe ao zany le tsisy tsony zany fifanajana amin'izay hoe kolotsaina sy le sotoavina izay tsony amin'izao fotoana izao. No mafisy ny ity paitantara sy mpandala ny fomba malagasy ity fa tokony hisy ny paikady amerenana amin'ny malagasy ny kolotsaina mpanaja lalàna sy fieverana ny mpiarabelona amin'ny tahaka ny fahiny izay mitsinjo tanteraka ny rindram-piaramonina ka afaka miara-miaina anaty fifanajana tanteraka ny mpiarabelona. Famerenana io kolotsaina mitsinjo rindram-piaramonina io araka ny hevitra ity paitantara sy ny fomba malagasy ity no lesoka goavana amin'ny rindram-piaramonina ankehitriny. Lafa vaovao hafa kosa indray dia totosa androany ny andro faefatra amin'ny fiadinan'ny championnat-ny ligue Analamanga eo amin'ny handisport sokajy lehilahy. Fanadadiny Fabrice Razana Drabe. No tanterahana androany tesy amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina ny andro faefatra eo amin'ny championnat-ny ligue parasportive Analamanga izay nahitana ny taranja goalball sy ny taranja handi basket ho an'ny sokajy lehilahy. Fandray anjara tamin'ny tiezikity zany androany ity dia ireo club anankiroa handicapé physique zany hoe mana fahasembanana ara-batana sy ny club anankiroa koa manana atleta misy fahasembanana ara-pahitana raha ny androany. Teo amin'ny taranja handi basket sokajy lehilahy dia lavon'ny ekipan'ny Kosapa tamin'ny isa 7-30 noho ny 20 ny ekipan'ny ASQPSH. Ny fihomanana no efa ely zay nanomana n'ity championnat Analamanga ity ary l'équipe vonona daholo ny adversaire koa moa tsy azo atao ambany zavatra fa tsy maintsy miatrika ny championnat ny champion no tanjona amin'ny taranja rehetra zay atao na ino na national na ino. Ho an'ity atleta iray ity dia nahazo ny medaly volafotsy tany amin'ny lalaon'ny nosy farany teo tsy sakana ho izy ny fananana fahasembanana raha eo amin'ny lafy ny fanatanjahantena. Handicapé ne mahavita karazana sport maromaro e. Hatramina rugby raha zao sur fauteuil efa vitany handisport tsy sakana ho anazy zany raha ny taonany lalaovako zao dia efa 20 taona na handisport efa médaille d'or koa tany Mauritius tamin'ny 2003 efa médaille d'or. Araka ny fanazavana dia mbola maro ireo hesika ara-panatanjahantena izay ho tanterahana andraisan'ireo olona manana fahasembanana anjara. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La vache qui rit. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vaovao.